Pankahery sy mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina. Samby feno ny fanahy masina izy rehetra ary nanomboka ny teny. Fanahy iray ihany nanaovana batemy antsika rehetra mba ho vatana iray ihany isika. Tahaka ny nanirahan Raiko ahy no anirahako anareo koa. Raiso ny fanahy masina. Amin'ny anaran'ny Raiso ny zanaka sy ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika mianakavy izay manaraka ny vatsim-panahy amin'izao alahady ny Pentecote izao. Lohahevitra rosin'ny Eglizia amintsika dia hoe mpankahery sy mpanazava ary mpampiavana ny fanahy masina. Ao amin'ny vaky teny voalohany boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko 2:1 ka hatramin'ny 10 dia manambara amintsika ny zava-nitranga tamin'ny andro ny Pentecote. Ny voro ny mpianatra. Izy reto moa dia efa marihana fa talohan'i Jesosy any an-danitra dia efa nampanantena azy ireo fanahy masina i Jesosy andeha ao fa handefa fanahy mpankahery, fanahy mpanafaka alahelo, fanahy mpisolo vava ho anareo. Amin'izao Pentecote izao dia tanteraka ny fampanantenana nataon'i Jesosy azy ireo. Inona nataon'ny mpianatra rehefa niandry ny fanahy masina ity zareo? Ny vory, ny raisaina, niara-ny vavaka tao Senakla, niaraka tamin'ny Masina Maria sy ireo vehivavy hafa. Tanteraka eto ny fahatongavan'ny fanahy masina na hoe ny fidina ny fanahy masina tamin'ny apôstôly sy Masina Maria. Io andro ny Pentecote io no andro fiandohan'ny tantaran'ny fiangonana, faterahan'ny fiangonana na hoe faterahan'ny eglizy isika. Io koa no fiandohan'ny tantaran'ny fahamasinana satria ny fanahy masina no manamasina antsika. Inona ny asan'ilay fanahy masina tamin'ireto apôstôly reto ary? Dia nisy olo ny fanahy masina toy ny endrika amin'ny tarehinafo hozy ny ten'Andriamanitra, nipetraka teny ambony tsirairay avy ary nilo ny sain'izy ireo ka nampiteny azy ireo tamin'ny fiteny maro samihafa. Rehefa tonga ny olona avy any Jerosalema na eno vaovao dia gaga fa samy nandrea amin'ny fitenin'izy ireo kanefany tsy olona avy any aminazy kory reto apôstôly reto fa avy any Galilea. Tatsika amin'izany ny asan'ny fanahy masina, mampiteny, manilo, manazava. Io koa ny hoe mampiombona. Ka ny olona tsirairay dia samy nahazo an'izay hoe fanomezam-pahasoavana izay, fanomeza fanahy masina izay araka ny voalazan'ny vaky teny 2. Kanefany ny fanomezam-pahasoavana ho masin-dapoly dia tokony ampiasana ho fanasoavana amin'ny be sy ny maro, ho fikatsahana ny sohiombonana satria iray ihany isika. Maro ny fanomezana fa ray ihany Andriamanitra izay loharano ny fanomezana izay. Ao amin'ny evanjely koa dia miresaka fanahy masina koa ny masin-dajoany ao amin'ny toko 20:1 ka hatramin'ny 3:20. Noho ny hariva mipaka hozy ny evanjely dia nomeny Jesosy ny fanahy masina ireto apôstôly tamin'ny hariva mipaka. Rehefa nanome fanahy masina izy dia talohan'izay izy aloha nanome kadô mahafinaritra ny apôstôly. Nijoro teo ampovoany izy dia ozy hoe ho aminareo any amin'ny fihedanana. Izay fihedanana izay no tiany Jesosy hisainan'ny apôstôly mba tsy tebotebo natahotra fa anana fihedanana ka hijoro ho mpianatra Jesosy marina. Avy eo dia nirainy reto apôstôly fa alohan'ny anirahany azy dia nomeny fitaovana. Omeko anareo ny fanahy, raiso ny fanahy masina hozy Jesosy. Toy ny nanirahan ray ahy no anirahako anareo koa. Ny fahotana izay avelanareo dia voavela ary izay hotananareo dia voatana. Izany hoe ny fanahy masina no hery lehibe nanampy any apôstôly ho sahijoro ho iraka hitoro vaovao mahafaly no koa ny hankaira azy ireo ampitan'le fahasoavan'Andriamanitra dia ny famitsoran-keloka na ny famelana ny fahotana. Tsy ny olona rehetra no nahazo an'izay fanomezam-pahasoavana izay. Tsy ny olona rehetra no nirainy Jesosy hanao famitsoran-keloka, hamela heloka teto fa ny apôstôly. Iza nefa ny dibon'ny apôstôly ankehitriny? Ny papa, ny veka ary ireo pretra izay miara-miasa amin'ny veka. Ka io ten'Andriamanitra io no fototra lehibe ara-tsoratra masina io mipana ny sakramenta ny fampihavanana na ny confesy ozintsika. Tsy noforonina fotsiny izany ny confesy, tsy natatao fahatany ny confesy fa tena hoe Jesosy Kristy mihitsy no namorona anazy ka nampita azy tamin'ny apôstôly ary lovain'ny fiangonana aty afara. Midika izany ry havana, rehefa ianao mandeha mikofesy
ianao matsapa tena fa misy fahotana, tena nafedanam-po, tena nahafaliana lalina mifandray amin'Andriamanitra ka manatona pretra ianao, aoka ianao tsy atahotra, aoka ianao tsy tebotebo na isalasala hoe ka samby olombelona ihany ve toko dadatoan'ny rahavavy mamanay ne mopera iny mpiara-mianatra aminay ne mopera iny ohatr'izao ne iny. Non, ny pretra rehefa mampikofesy dia maka toeran'Andriamanitra, mampita le fahasoavan'Andriamanitra izy amin'izay hoe apôstôly azy izay. Ozy Masindapoly any amin'ny taratasy nosoratana amin'ny Korintianina hoe toy ny solo-tenan'Andriamanitra izahay, miantso anareo hoe mihavana ary amin'Andriamanitra ianareo. Solo-tenan'Andriamanitra ny pretra rehefa manateraka ny sakramenta amin'ny maha hoe pretra azy izay. Ka rehefa ianao mikofesy tsara, mazava ho azy mifona amin'Andriamanitra ianao, mangataka amin'Andriamanitra ianao mba azo famitsoran-keloka, azo ny fitiavana sy fiadanana anaty, fa Andriamanitra mamela anao amin'ny alalan'ilay pretra izay solo-tenany mampita aminao an'izay fahasoavana izay. Mpisolo-toerana mampita ny fahasoavan'Andriamanitra aminao ny pretra, fa tsy mamela ny elokao akory ny pretra amin'ny maha hoe pretra anazy, amin'ny maha hoe le maha olombelona anazy hoe kon'izay anareo izy na hoe avan'ny mamanareo izy, tsy izay fa amin'ny maha hoe mpisoro ny avy indrindra azy no amelany ny fahotanao. Dia miteny mazava tsara amin'ny pretra eto hoe izao mamela ny fahotanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Amin'ny alalan'Andriamanitra Trinité Masina no amelan'ny pretra ny elokao, fa tsy amin'ny alalany akory. Tsy miteny izy hoe amin'ny mampinamana antsika na hoe amin'ny mampiara-mianatra antsika na hoe amin'ny mazady avelako ny elokao. Non, tsy izay le izy, fa hoe amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Donc zany manentana antsika handray andraikitra amin'ny asa mpitoriana ao am-piangonana toy ny any faran'ny Jesosy ny apôstôly hoe mandehana amin'ny tory. Misy asa maro azo atao am-piangonana, mampianatra katesizy, voamera liturgia, mpiandraikitra farim-panentanana sy ny sisa, izy daholo ireny mikarakara fikambanana masina. Dia aza adiny koa ny mandray konfesy, satria anisan'ny fanomezana ameny Jesosy tamin'ny fankalazana zao Pentecote zao ny fiadanana sy ny asa fanirana ary ny fifamelan-keloka. Ka mirary soantsika menakavy ary mba samy ahaianao feon'ny fanahy masina mbitsika ao amintsika, ahafahantsika koa mijoro vavolombelon Jesosy isanandro. Enganeny fanahy masina no irotsaka amintsika, ahafahantsika miaina tsara hoe kristianina marina isika eo amin'ny fiarahamonina izay misy antsika. Ombantsika menakavy any Tompo ho tanteraka tokoa ane izany. Itsodrana ane Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Hitatana diantsika ane Kristy, isaorana ane Andriamanitra.